Faly miarabantsika rehetra indray manaraka an'ity fandarana ny fitiavana sy ny asa tsara ity. Dauphin Mara no anarako zanaky ny fiangonana Loteranina Malagasy aho avy aty amin'ny synodam-paritany Toamasina, nianatra momba ny fambolena sy ny fiompiana ary misehatra ao anatin'izany tontolo izany ho amin'ny fampiroboroboana ny sehatra asa maitso toy ny fambolena, ny fiompiana ary ny fikajiana ny tontolo iainana. Raha famiresaka tsika n'izany hoe zavaboary zany dia mitory ny fahatsaran'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra amin'ny Genesis amin'ny teny hoe ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany. Izany hoe ilay zavaboary no mitory an'izay fahatsaran'Andriamanitra izay. Ankoatr'izay ny zavaboary ihany koa dia mitory fiainana sy fahavelomany. Raha miresaka ohatritsika ny hazo manokana, ny rivotra izay iainantsika dia avy amin'ny hazo ilay oxygène izay foantsika niny. Ary izay no manambara fiainana ny eo ambadika ny zavaboary ary fahavelomany ihany koa. Ary izay angamba no mahatonga ny altarantsika izay misy voninkazo eny aloha eny satria ny fiangonana ihany koa dia mitory an'izay fahavelomana sy fiainana izay. Ya tena marina tokoa zay 20 isan-jatontsika ny Malagasy no voalaza fa mpamboly kanefa mbola tratran'izay tsy fampihan-tsakafo zay tsika. Mety ho antony angambany dia mbola ambany ny taham-pahavokarantsika. Raha iresaka ohatritsika mahakasika ny vary izay foto-tsakafontsika Malagasy dia eo amin'ny 2 isan-jato eo farafahabeny ny vokatra miakatra isan-taona amin'ny hektara anankiray ho antsika ny aty Madagasikara aty. Ny moyenne mondiale nefany any amin'ny 5 tonnes isan-hektarany. Izay no milaza fa mbola ambany ny taham-pahavokarantsika. Misy mpanao politika anankiray zay miteny hoe mambolombolo ntsika fa tsy tena mamboly, mpanao jardin ny tena misy aty Madagasikara aty fa tsy mpamboly. Mety ho antony angamba zay. Ankoatr'izay ihany koa isan'ny mahatonga an'izay ilay chaîne de distribution ilay sakafo mihitsy ny hitakolana. Misy olona manary sakafo fotsiny, ankoatr'izay nefa misy olona matinoana tsy misakafo ary isan'ny antony avokoa zany rehetrarehetra zany ary tokony hijerevantsika ny fomba fifampitsinjovana amin'izay resaka sakafo zay satria misy misakafo be nefa misy ihany koa ny tsy ampy sakafo etsy ankilany etsy.
Eny tompoka raha resaka fambolena itsika ny dia azo lazaina hoe vahaolana io any Madagasikara. Ny antony fantatsika tsara fa malalaka ny tany izay azo ambolena eto Madagasikara eto. Misy statistika miteny hoe eo amin'ny 20 isan-jato latsaka nizay no tany efa voavoly eto Madagasikara eto. Zany hoe mbola misy 20 isan-jato tsy voavoly anefa afaka mokarana tsara. Ankoatr'izay ihany koa ny tontolo iainana, ny toetany, ny toetrandro eto amintsika neto dia ahafahana tsara mamokatra ary karazan-javatra maro no azontsika vokarina eto Madagasikara eto. Mahakasika n'ilay velaran-tany amin'izao fotoana izao tia mpianatra fa nefa fohy ny fotoanantsika misy ny atao hoe agriculture urbaine, zany hoe fomba fambolena an-tanan-dehibe. Izy io dia fomba fambolena azo atao amina toerana kelikely. Kanefa na izany na tsy zany dia tokony eritreritra ihany tsika ny hoe raha ny tena mpamboly raha ny tokony izy dia tsy hoe ampisakafo azy ihany ny tanjona fa ampisakafo ny hafa ihany koa. Zany hoe tsy mijery ny tenantsika ihany tsika fa mijery ny hafa ihany koa. Vediamo davanti, naone, domisi, vediamo davanti, naone, isikia, lumeva, kadia, naone, domisi, vediamo davanti. Eny tompoko tena miasimba ny tontolo iainana ary tsy ho antsika eto Madagasikara ihany fa manerana n'izao tontolo izao mihitsy. Ilay zavaboary tsara izay nataon'Andriamanitra dia nisombantsika olombelona. Miaringana ohatra miady tsy misy intsony ny ala, ankoatr'izay maro ireo zava-maniry sy zava-mananaina izay tsy hita intsony ary ahina no aviny. Eo ihany koa ny fahalotona maro samihafa hita aty an-tanan-dehibe ary tsy lazaina intsony moa ny resaka fiovan'ny toetrandro fa isan'ny olana ara-tontolo iainana goavana dia goavana zany ary mavaky foa, mavaky fanany rehetra ary ny impactan'le izy, ny fiatraikan'le izy dia be dia be tsy tamboisaina ny impactan'izay. Nisy fanadihadiana iray ohatra natao tany amin'ny firenena maromaro dia nahitana fa anoany amin'ny 100,000 anoany ny olona isan-taona ny maty vokatry ny resaka amin'ny resaka tontolo iainana fotsiny, amin'ny resaka changement climatique moa izy raha ny tena marimarina kokoa. Izay no milaza fa tena miasimba ilay tontolo iainana ary miatraika amintsika ny vokatra izay. Ny tokony atao moa araka ny resahana teo dia isika olombelona mihitsy ny tokony ho tonga saina voalohany ary tokony hiova famindra satria ny tontolo iainana izay namen'Andriamanitra antsika dia tontolo iainana tsara, mahateonina, mirindra, kanefa ny fisiantsika olombelona ny zavatra ataontsika no manimba an'izay. Ka ny vahaolana dia avy amintsika olombelona ihany ary misy ny zavatra tokony atao izay ho resahantsika moa izay ao anatin'ny tia fandaharany tia. Vao mijery ny masoko ny akantony zavaboary tomitony ny foko drandra ireo ataoko sary fantatro fa mihoatra ireo ny fitiavana oay tsapako satria mihoatra izay nagnata
Raha resakitsika mahakasika an'izay hoe Jesosy ve nikajy ny tontolo iainana izay eny azo lazaina hoe Jesosy no tompon'ny tontolo iainana. Ny fanoharana rehetra izay nataon'i Jesosy raha mijeritsika ny ao amin'ny baiboly dia sainga miainga amin'ny zavaboary avokoa, ny voana fafy, eo ihany koa ohatra ny resaka voatsinampy, ny resaka amin'ny biby ohatra jereo izy ny voromanidina. Jesosy zany mahalala tsara ny fonctionnement io nature io, ary izy raha teo ary moa ny tompon'ilay izy. Izay no itenenan'ny olona maro hoe Jesosy no observateur de la nature. Ankoatr'izay fantatsika fa nirindra tsara ny fiainan'i Jesosy sy ny nature. Ohatra izy fantatsika fa any tendrombohitra any izy matetika no mivavaka, izay no ahafahantsika miteny hoe nahay nampiasa an'izay zavaboary zay izy tamin'ny fiainany tetỳ an-tany. Mahakasika ny fiangonana indray raha iresakitsika ny fiangonantsika manokana efa manao ny fiangonana. Io ohatra ny fisian'ny rafitra izay mampiroborobo ny sehatra maitso toy ny fafafi. Ankoatr'izay manana ihany koa tsika ny sekoly atao hoe tombotsoa izay manofana teknisianina ampiroborobo ny fambolena. Kanefa azo lazaina hoe tsy ampy zany satria tsika ihany mahafantatra fa aiza ho aiza ny budget ny fiangonantsika izay mba miresaka an'izany fikajiana ny tontolo iainana izany. Firy ny fiangonana manana budget izay anaovana reboisement ohatra isa-taona na hoe anadiovana ny tanàna sy ny manodidina azy eo fotsiny. Tsy misy angamban'izay. Raha miresaka tsika hoe inona ary ny tokony andraikitra ny fiangonana ho an'ny resaka tontolo iainana sy ny fampiroboroboana ny fambolena kosa indray dia azo lazaina angambany misy fanoharana zay ao amin'ny baiboly ao ilay hazandrano sy mofo izay nampitombona ny Jesosy mba ahafana mamelona olona mihoatra ny 5,000. Iny nahitantsika ny fa tohitoy izany no asan'ny mpamboly. Zany hoe izy no ampiasain'Andriamanitra hamoky ny hafa, izy no ampiasain'Andriamanitra mba hanome sakafo ny olona izay manodidina azy eo. Izay angambany no asan'ny mpamboly. Ankoatr'izay ihany koa rehefa namorona ny olona Andriamanitra dia misy teny eo amin'ny Genesis ao hoe mba hiasa sy hitandrina azy. Amin'ny teny frantsay ilay izy dia hoe pour cultiver et préserver la terre. Izay angambany no mahakasika ny tokony ho andraikitra ny olona sy ny fiangonana. Aiza saina fafy amin'ny tanizana no hanome ireo vokatra mivelomany dimy sy farakatsy ora vala misy rapany masy mpandovitsy ariza saina fafy tanatiny tsilo sy mba isy satry morano ny teny tsara na maraminy sy mino sanazavona tsy tavuku. Ny resaka main verte dia fomba fitenenan'ny olona hoe misy olona nomena fanomezam-pahasoavana manokana mba havokatra amboly ny zavatra ataony. Misy ohatra olona manana zaridaina miroborobo be dia eo akaikiny hoe misy manana zaridaina tsy maniry mihitsiny dia mitsiry ny hevitra ny olona hoe misy an'izay la main verte izay. Kanefa ny olona rehetra mihitsiny no nitsofin'Andriamanitra rano hoe mba hiasa sy hitandrina azy pour cultiver et préserver la terre. Ny fambolena dia isan'ny vahaolana iray ary loharanom-bola maharitra ho an'ny fiangonana. Eritrereto ange hoe manana
haricot vert 3 kapoaka tsikany tsy hoentina atao vokatra le izy fa ambolena aloha ampitomboina tahaka an'ilay hazandrano sy ilay mofo de iny haricot vert 3 kapoaka iny raha tena tsy mamokatra mety hanome eo atsikany 300 kilao ohatra de zay 300 kilao zay ny ampitomboya arivo ohatra ny kilao de ry hitatsika am'izay anefa ilay haricot vert raha tonga de natao vokatra mety ray alina ny azotsikany fa raha ohatra le izy aloha nampitomboina tany amin'ny fambolena de nazahoantsika sahady 3 hetsy izay no ilazana hoe mahavokatra ilay izy ary vahaolana ho an'ny resaka fizakan-tenan'ny fiangonana kanefa isika fiangonana matetika mbola tsy manana an'izay esprit d'entrepreneuriat zay ary zay ny tokony velomina raha te hiditra ao anatin'ny resaka tontolo iainana sy ny fambolena sikany. Misy karazam-boly tena efa misy toetany misy climat mety aminazy de misy ihany koa nefa karazam-boly misy climat zay mety aminazy de mety izay no mahatonga an'le ledisia tsy mamoa ny mahajanga ohatra satria misy toetany mihitsy favorable amin'ilay ledisia ohatra de izay zany tokony jerevantsika rehefa mboly tsika hoe ty voly ataoko ty ve mety amin'ty toetany misy anahy ty. Inona ny famindra tokony hovatsika kristianina manome ohatra anankiray amintsikany amin'ny fiainantsika andavanandro misy produit ohatra izay resako amintsikany hoe ty produit ty dia nivokarina tamin'ny alalan'ny zezika organika tsy nanimba tontolo iainana ary raha mamboly an'ity tsikany dia raha mividy an'ity vokatra ity tsikany dia misy fambolekazo anankiray ataon'ilay orinasa namokatra anazy de tsy andaniny etsy indray misy produit moramora kanefany fanimbana tontolo iainana tsy misy ohatra zay no namokarana azy inona ohatra ny tokony viditsika tahaka izay ngamba ny famindra tokony ataontsika kristianina. Misy karazana sapan-draharaha eo anivon'ny fanjakana izay manampy ny olona te hisehatra ao anatin'izany tontolo iainana izany. Ny ministeran'ny tontolo iainana ohatra de manana démembrement hatrany amin'ny commune any. Eo anivon'ny région de misy ny atao hoe DRED, Direction Régionale de l'Environnement et du Développement Durable. Ny ahafantarantsika ny azy matetika de hoe service des eaux et forêts fa efa niova moa zay anarana zay. Ankoatr'izay misy ihany koa ny ety anivon'ny district ny atao hoe cantonnement io ilay antsointsika hoe le bienial de tahak'izay ihany koa any amin'ny agriculture misy ny responsable ny agriculture. Raha midina indray tsika amin'ny commune de misy ny chef triage ary tsika zany dia ireny olona ireny tokony antsointsika ny voalohany. Ankoatr'izay misy ihany koa ny fikambanana maro samihafa izay azontsika ny antonona sy akana hevitra raha te hiditra ao anatin'izay sehatra izay isika. Iny karazana aretina iny no antsoina hoe fumagine. Izy iny dia avy amin'ny champignon, antsoin'ny agronome moa izy hoe maladie fongique. Misy ihany fomba azo atao aminazy iny ady gasy kely mampiasa rano sy savony gasy dia iny no atondraka amin'ilay izay zava-maniry tratran'izay fumagine izay. Za manokana mieritreritra tsy tokony hanolontsika ny fa tokony associen'ilay izy ary ny tokony izy satria samy ilaina angereo.
Raha te fandray amiko tsika na tiaka an'izay torohevitra izay satria ny tenako ihany koa dia matsapa fa nomena fanomezam-pahasoavana mba hitondra sy hitarika atsikany mba hamokatra bebe kokoa ary ihany koa mba ho afaka hikajy an'izay tontolo iainan'izay dia afaka miditra atsikany eo amin'ny page Facebook Safiary izay sehatra iray izarako sy hitondrako an'izay talenta sy fanomezam-pahasoavana nomena izay ao tsika no miditra dia ao tsika no mifandray. Manararoatra moa ao anatin'ity fandaharana ity voalohany indrindra misaotra ny mpikarakara an'izao fandaharana izao fa isan'ny fandaharana mampahafantatra ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana ao anatin'ny tsirairay ao. Ankoatr'izay ihany koa manentana antsika ny kristianina tsika ny tokony aloha laharana ao anatin'izany fikajiana ny tontolo iainana izany. Faniriko mba hisy any anaty budget ny fiangonana tsirairay ihany momba an'izany resaka ady amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana izay. Ary itsika no any tokony aloha laharana ao anatin'izay. Io, amen. Io, amen. Io, amen. Io, amen. Alisa di taniti, Riveluna, Alisa overai, Notopone, Iasu sini burunani, Tani sini lanita, Easani. Akinu ami baba kapita batani kasana, Erai sini. Anau mai tamaja, anau berjati susi, Zaikal samaja, sisi kurusi, Anda mancilen yane nutukulaja, Abilai ni ulubela, Izai teu samaja, Izai teu samaja, Izai teu samaja. Mansaru nambuase, tena ari langse, singitani.
voatsase asatanagame iava romandiliase asatanane abe tiraetu Kantilesa wavolana na eto samola si ay naufa Vichafawe nisilova nauleto Kantilesa wavolana na eto samola si ay naufa Tisonaulambie vichafawe nisilova nauleto Sana ale tupuntane alawagalaza sadidera patugalera Sakajabe Sanane, kami pera-pera mnyare na marwano kamarade Sanare, tupuntane, alawa nalaza sadidera patungalera Sakajabe, asanane, kami pera-pera mnyare na marwano kamarade Simalala Ekarora natia Saizi luende Tatu koja ni ufatima